teo lasa conducteur d'engin matianina ve ianao mitondra chariot élévateur grue niveleuse tractopelle sy ny sisa ny IPMF no sekoly mampianatra izany manaraka ny fenitra iraisam-pireneny izo ka azahoana ny certificat CAPSES izay efa fantatry ny orinasa fepetra fidirana olona salama 12 taona manana permis B sokajy roa no azo isafidianana engin de travaux publics ho an'izay asa amin'ny fanamboaran-dalana ary ny sekoly manutention natokana ho an'ireo asa amin'ny port sy ny fikirakirana entana maharitra 12 andro na enimbolana ny fiofanana ary manampy anao mitady asa ny IPMF na eto Madagasikara izany na any ivelany ny olona certifié IPMF de mora mahita asa fidirana ho an'ny vague 12 sy 13 ny valojona ho avy izao raha mila fanazavana fanampiny sy fisoratana anarana dia antsoa izahay amin'ny 034 19 804 78 na 034 52 729 38 IPMF hitanao eo Tanamakoho ampitany EPP Lamarina sy lycée technique tongava ary misoratra anarana vonjovonjeo fa voafetra ny toerana